Ho aminareo rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy, lay tompo sy mpamonjy atsika. Amen. Fanompona mitondra makany amin'ny ray. Fanompona mitondra makany amin'ny ray. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Atao amin'ny bokin'ny Malakia toko 7, andininy 17 hatramin'ny 420 farany. Fanompona mitondra makany amin'ny ray. Izany no ventesin'ilay antsoantso-panavaozana, ilay iraky ny fanavaozana, iraka mitondra fiavaozana ho amin'ny fiainam-pivavahana, dia ny fiainam-pivavahana jiosy zany. Ny hevitry ny teny hoe Malakia mantsy dia ny hoe irako, ary fantatry ny rehetra mpandinika ny soratra masina fa ity bokin'ny Malakia ity no ilay réformateur-ny testameta taloha. Arak'izany voalaza sy voambara fa ilay iraka mitondra réformation ao amin'ny testameta taloha ity boky ny Malakia ity. Efa tafaverina avy tany Babilôna ny jiosy, ary akoatran'ny fanarenana ny manda sy ny tempoly, dia tena raharaha manokana mihitsy ny nanarina ny ara-pivavahana sy ny ara-tsosialy ny mponina. Ny korosofahana sy ny vary lavo ara-pivavahana manky ny fiarahamonina jiosy, ka azo lazaina fa niemotra na potika tanteraka ny fiainam-pivavahana. Toa very asina tanteraka ny finoana, ka tsy nitoetra intsony ny mahafivavahana tokana azy fa indro nidododo nakany amin'ny fanompo-tsampo ny olona, ary na ireo izay nilaza fa mpivavaka aza dia tsy nitana ny hasin'ny fivavahana. Natao atsirambina ny fanaovana ny lalam-pisoronana, ny mpisorona ny ray petsapetsa sy ny ray tsikombakomba tamin'ny fanaovan-dratsy ka tonga mpikaramanady, ny lalàna momba ny fanatitra tsy nohajaina, ary na ny fotoam-pivavahana aza, atao tsy nisy hasiny, tsy nisy vidiny intsony tamin'ireto vahoaka jiosy. Noho ny amin'izany indrindra dia tery ampanahy Malakia, lay mpaminany mitondra fanavaozana, mpaminany mafana foka ny redareda tao anatin'ny fanambarana, ka tsy nitsitsy teny izy, nanambara ny hevitra tao anatiny tamin'ny fomba mandevilevy. Eny feno eso aza ny fomba nilazany azy, fa ny zava-dehibe dia izao. Nasongadiny Malakia mazava tsara fa efa andro farany izao, efa akaiky ny fotoan'andro, ilay fotoan'andro ny fitsarana ka anavan'Andriamanitra ny marina sy ny tsy marina, ny manompo azy sy ny tsy manompo azy. Ambara eo fa ho avy ny fitsarana ka hisy ny fatana fandoroana izay hanamelohana izay tsy azy. Etsy ankilany kosa dia mampanantena Andriamanitra, mampanantena izy fa hisy valim-pity lehibe ho an'izay manompo azy, valim-pity izay masoandro vaovao, fiainana vaovao, fotoan'andro vaovao no iainan'izay tia sy manompo azy. Ratsorina amin'ny teny tokana zany, ny antsoantso ny Malakia mpaminany
dia mitona ny olona ho amin'ny fibebahana hody indray ho ao andalam-pahamarinany ray, hody indray ho ao ambalany ray. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsy mahagaga antsika raha mialoha ny filazany tsara ny bokyny Malakia, fa ny filazany tsara dia ahitantsika ny antsom-pibebahana maro samihafa ary mialoha izany ilay iraka izay ambara mitona ny olona hibebaka. Izany hitantsika amin'ny andininy 7:20 sy ny 4:20 manao hoe izaho aniraka ny elimpaminany ho aminareo dia ny tsy mbola tonga ny andron'i Jehova, ilay lehibe sady matahotra, ary izy ampody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny rainy. Ry havako malala, miantso fibebahana hahatonga ny olona hody ao an-tranon'ny rainy i Malakia. Tsaroantsika fa tao anatin'ny fiosoram-potaka tany amin'ny fihinanana ny voankazo, fihinan'ny kisoa no nody ny sain'ilay zanak'adala ka nody ho any an-tranon'ny rainy izy. Ary izany no sary ny filazany tsara manontolo, mitaona sy mitarika izay rehetra mania, izay rehetra mivoaka ny vala, izay rehetra diso lalana, hody sy hiverina indray ho ao an-tranon'ny rainy. Ny tanjona ry havako malala dia tsy ny ameno ny trano fiangonan'Andriamanitra fotsiny, fa ny ameno ny lanitra ilay fanjakany rahateo. Taoma ny olona rehetra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba hatanteraka ilay fifaliana lehibe any an-danitra. Izany no votoatin'ny fanompoana kristianina, izany no votoatin'ny fanompoan'ny mpino, ka iantsona ny olona rehetra hody ao an-tranon'ny ray. Ho anao kristianina, ho antsika mihitsy koa izany tenin'Andriamanitra izany, ny teny tamin'ny andron'ny Malakia mpaminany taonjato 15 talohan'i Jesoa Kristy tany ho any, fa mbola miteny mandraka ankehitriny amintsika ihany koa, mba hahatonga antsika hanatanteraka fanompoana manana tanjona hody ao amin'ny ray. Esory ny atsirambina rehetra izay fanaontsika sy izay tsy fiheverana na tsy fifantohana amin'ny fanompoana tena izy, izay noraisintsika sy nekentsika teo anatrehan'Andriamanitra. Antso izany mba tsy hanaovantsika ho zava-maivana ny fanompoana izay nekentsika, raha dia koniny ianao, vitao hatramin'ny farany ny asa fanompoananao rehefa tonga ny fotoam-piasanao, fa tsy ny maika hody efa zara fa tonga, na efa tratra aoriana vao tonga avy eo mbola maika indray, vitao hatramin'ny farany izany. Ny anitsy izany no antom-pisin'ny mpaminany Malakia. Ary tsy izany ihany, fa ny tsika rehetra any anivon'ny sampana, toa tonga dia tsy tonga, toa manamaivana ny fotoam-pivoriana sy ny fihaonana amin'Andriamanitra. Ahitsy izany mba hahatonga antsika ho tonga soa any an-tranon'ny ray. Hevero ary havako izay tokony ho heverina, atao izay tokony atao, aza atao atsirambina ny fanompoana ao an'Andriamanitra, aza manao zara fa vita ny asan'Andriamanitra, zara fa manao, zara fa hatonga, zara fa manatanteraka. Tena ataovy tsara ho voninahitr'Andriamanitra ray. Dia an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao amin'ny fonay rehetra sy ny fanahinay izay Andriamanitra, fa mbola mandre izany teny tsara, ilay teny miantso fodiana ho any an-tranon'ny ray, miantso ny mpino amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Ankehitriny izay dia mahatsiaro ambavaka ny fiangonana, ny fiangonana FJKM indrindra, ireo ambaratonga andrafitra sy ambaratonga mpitondrana samihafa ao aminy, ny filosy ny Brao Foibe,
ny mpiandraikitra fohibe, ireo mpiasa samy hafa mampandeha ny raharaha eo anivon'ny fohibe, ary ireo tompon'andraikitra samy hafa ao anatin'ny fiangonana, na ny amin'ny fohibe na amin'ny sonodam-paritany na amin'ny fitandremana sy ny fiangonana tsiraray avy, ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra, ny vita batisa izay samy efa nandray ny antsona ao Andriamanitra. Ampaherezo sy toano, Tompo Andriamanitra atsotoa, tsy hanao atsirambina izay efa nekeny taminao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy, ilay Tompo ny fiantsoana, nanaovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen.